tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Sika menakavya nyeni tumpo efa masagna ny andro nefa tsy mahakivesika izay satria mamana ny tenin'ny Andriamanitra ary zay no enisika amin'ny evanjely androany. Fanoarana any Jesoa lay mpamafy mamafy ny tenin'Andriamanitra. Marina masagna gn'andro isika kanefa mamana sika koa amin'ny fahasoava, fa indrindra amin'ny Eukaristia izy no manome sakafo asika mofinainy. Azahoasika ny fahasoava ka tonga sika ho missionnaire ny famindrapo. Naverimberina tamintsika fa miaraka amin'ny Masiny Maria sika ny an'ity andro sabosy, izy no mampianatra sika ny fiaignan'i Jesoa satria renin'i Jesoa izy. Ka ny fiaignan'i Jesoa dia famindrapo, ahatonga sika ho missionnaire ny famindrapo. Nosokafan'Andriamanitra tamintsika zay fony zay. Zay ny dikan'ny pèlerinage nataosika ka nidirasika tamin'ny varavaran'ny eglizy. Misokatra ho asika tokoa ny tamignany fanjakan'Andriamanitra ary mianso asika iombona aminy Andriamanitra. Lehibe ny fitiavan'Andriamanitra idera azy arsika. Araky ny lazaiko efa masagna ny andro ary zay rehetra ny ainasika dia efa toriteny velona ary en plus n'izegny i Jesoa raha teo ny efa nanao toriteny ka nanazava ny dikan'ilay fanoarana. Izy ho izy no mpamafy, mamafy amintsika jiaby izy amin'ny fosika lay fo
zay nidirasika tao andeglizy nandresan'Andriamanitra asika nandresan Jesoa atsika mamafy ny teninizy mamafy ny fahasoava ka amizao enoinareo sara mitandreanareo aizany misy asika mitany voalohany ve zany hoe teny amoron-dalana dia sy nandragny tenin'Andriamanitra satria rakotra ny fiaignan'izao tontolo izao demony sa tany besily zany hoe varina amirendrarendrany zao tontolo izao ka sy lasa baka ny tenin'Andriamanitra sa lahitany zay nilazainy Jesoa fa mba nandray any fa rakotra koa ny fiaignan'izao tontolo izao ka sy netiny siry ilay voana fafy ny anankiray moa nalaky ny siry dia tratry ny siry zany hoe tratry ny fitiavan-tegna sy ny sisa aya amin'ny faefatra dia lay tany lonaka ka namokatra aya ny tany misy asika zao tany voalohany ve atsangano ny tagnan'izay amin'ny tany voalohany atsangano ny tagnan'izay amin'ny tany faharoa atsangano ny tagnan'izay tao amin'ny tany fahatelo atsangano ny tagnan'izay amin'ny faefatra tany lonaka mamokatra ve ny tanitsika sasy mamokatra zany hoe ny fosika mamokatra ny fosika raha missionnaire ny famindrapo isika mamokatra telopolo mamokatra enimpolo mamokatra zato eny ay ary ny misy asika amin'izao tandremo hoe tandremo tsy amokatra asika io ny evanjely manomana asika sahady amin'izay andianasika amin'ny tanànasika any ary hitasika araky nilazaiko anareo nanontany any ino ka igny atao hoe missionnaire ny famindrapo isika raha mamokatra ny finoasika izay zany hoe kristianina sika ny teny hoe kristianina avy amin'ny Kristy zany hoe karaha ny Kristy ny fiaignasika dia missionnaire ny famindrapo isika ary mamokatra ary Jesoa mpamokatra ny fiaignasika tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy ny fianakaviana no tany-ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy evitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy
dia sambatra atsika mahasapan'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier.